Sokafy ny baibolitsika ry havana ao amin'ny Genesisy 2:2-20 hatramin'ny 5:20. Inona moa ilay lohahevitra? Inona tsara? Tsara fototra sy mafiorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Isika rehetra no miara-mamaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha iray lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voro-manidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny lehilahy ireny ahitany izay anodonany azy avy. Ary izay rehetra nanondra lehilahy ny zava-mananaina rehetra, dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voro-manidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy izay vady sahaza ho andra-lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondry tory andra-lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taolatezana anankiray izy, ka nanakombona no fosolony. Ary ny taolatezan'izay lalain'i Jehovah Andriamanitra tamindra-lehilahy dia nataony vehivavy, ka nentiny tany amindra-lehilahy. Ary ora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy, satria lehilahy no nanalana azy. Anoho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohahevitra teo no hiarahantsika: fanambadiana tsara fototra sy tsara orina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha nanara-baovao isika ny amin'ny horohorotan'ny seho taiza moa, dia mahita fa misy trano tena rava, fa misy eo akaikiny eo maninona tsy rava. Dia inona ny ao an-tsaintsika? Raha commune zao no miresaka dia hoe ka izy efa lazaina hoe aty tany misy an'izao ataovy manara-penitra, izy tsy manao an'izany. Fa tsy lavitra izany koa ry havana, ny fiaina tokantrano ety amin'ivon'izao tontolo izao ankehitriny. Misy ny efa mirava sy mikoa, misy ny mbola mijoro ary miorina na manahoana tafiotra izay mitranga ety amin'ity izao tontolo izao ity. Misy efa lasa zary fasana, milevina ny fitiavana, misy mbola mirijarija na manahoana onjam-piainana. Izany ilay tokantrano. Ndenge jerentsika vetivety ny antotanisa ambaran'ny mpandinika ny amin'ny fanorena tokantrano vokatry ny Covid-19 hoy ny mpandinika eo ny UNICEF, dia niakatra ny tany fanambadiana mialoha ny 12 taona maneran-tany. Fa ny eto Madagasikara dia tena voamarika tokoa izany, na ny ety anivon-tany na ny any anindran-tany, ary indrindra ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy izay efa fantatsika fa miaina ao anatin'ny fahantrana, dia latsaky ny 15 taona aza no moroso amin'ny fanambadiana. Amin'ny zatovovavy any amin'ny 5 20 hatramin'ny 20 taona dia manambady, ary amin'ireo ny 10 dia latsaky ny 14 taona azy. Izany ny eto Madagasikara. Ny eto isotro fitiavana
raha mijery ny boky fanorenam-panambadiana zany hoe firosoana amin'ny mariazy tsy mijery taona fa isa kosa indray dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 isa-taona ny mariazy na ny fanamasinam-panambadiana atao eto amin'ity fiangonana ity. Zany hoe ny miroso amin'ny mariazy kristiana dia 20 hatramin'ny 30 isa-taona. Tsika ve mieritreritra hoe izay fotsiny ny tanora miroso amin'ny fanambadiana eto isotro fitiavana raha manisany any amin'ny firaisam-pokotany samihafa dia mijery hoe iza daholo isotro fitiavana atao mariazy ara-panjakana ary iza niakatra teo amin'ny alitara. Zany koa mbola antotanisa mampieritreritra. Fa raha izay ny fanorenana, ahoana kosa indray ny faharavana tokantrano. Tsy resaka afa-tsy eto an-drenivohitra izay manodidina antsika isika. Ny antotanisa izay resahana amintsika eto dia antotanisa ny volana novambra taondasa teo. Hatreo amin'ny volana oktobra izay navoaka volana novambra dia 2,790 no nametraka ny taratasy fangatana fisaraha-panambadiana teto Antananarivo. Ary nineken'ny fanjakana ho tonga amin'izany fisaraha-panambadiana izany dia manodidina ny apaha-5 zany hoe 700 fa raha ataony kajy dia eo amin'ny tokantrano enina zany no rava eto Antananarivo. Namoahana didy mihitsy fa tsy hoe misaratsara ka na ravarava fotsiny ihany fa neken'ny fanjakana andraisana vahaolana ny misaraka ny mety aminareo. Ditanareo le orohoro-tany amin'ny tokantrano, misy tokantrano enina rava zany eto amin'ny faritra Antananarivo isan'andro. Ary firy ny orina raha ny tenenina teo antsika ny orina eto amin'ny faritra fitandrivana misy atsika 30 isa-taona. Zany hoe dia tsy ampieritreritra atsika. Raha tena hoe alaina sary dia tena hoe loza haino mitranga eto amin'ity firenentsika ity, eto amin'ity renivohitra misy atsika ity. Tena orohoro-tany ara-pianakaviana mandrava ary efa nahafaty fitiavana maro. Ndao ary sika ahoana kosa no ahafahana mipetraka ao anatina tokantrano tsara fototra sy mafiorina araka ny tenin'Andriamanitra. Tokantrano ho tokantrano fanambadiana tsara fototra mafiorina araka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa namaky ny Genesis 2 teo isika eo amin'ny 9:20 fanapaha-kevitra ny ampanambady, zany tsy anao hoe anambady. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Reto efatra reto ry havana no hita ao anatin'ny soratra masina io. Ny voalohany ny fanapaha-kevitra hanambady dia hiorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fanambadiana aloha no maika haorina fa ny fanapaha-kevitra ao mihitsy no haoreno amin'ny tenin'Andriamanitra. Anambady ary fanapaha-kevitra araka ny tenin'Andriamanitra zany. Rehefa tapaka ny hevitra ny faharoa dia ho resahantsika ny hoe ataovy safidy araka ny tenin'Andriamanitra, ny safidy hanambady an'ny rakoto na narabe na narasoa na ravi na rabako saika iveriny voatonina tesananonandre. Rehefa vita ny safidy dia tanterao le fanorenam-panambadiana. Ary rehefa voaorina ny fanambadiana dia izay la hoe rehefa voaorina ny fanambadiana dia iaina araka ny tenin'Andriamanitra koa ny fanambadiana. Ireo ilay efatra hitondrana antsika. Fanapaha-kevitra miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazana rehefa mandroso amin'ny dinika voalohany ny mpanambady
amin'ny dinika mariage dia anontaniany mpitandrina hoe nahoana ianareo no iroso amin'ny fanambadiana na fanamasinina fanambadiana. Dia nivaly teny betsaka teny hoe efa ela niarahana ka mahamenatra. Zay ny betsaka. Dia mahatsiarotsiarana izany zao ny raha aman-dreny sasany efa firy taona koa nareo niaraka, maninona raha mba mandroso amin'izay e. Dia tafalatsaka ato le hoe antony irosona ny fanambadiana, antony fanapahan-kevitra, efa ela niarahana. Inona zany ny voalohany? Safidy aloha vao fanapahan-kevitra. Any zany dia efa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa anambady ozy le mpanakanto zay. Anambady tsy hevitrao, tsy fanapahan-kevitrao fa tena fanapahan-kevitra nahidin'Andriamanitra ao anatinao raha amin'izao tontolo misy atsika izao. Tamin'ny andro ny Genesis 2:2 dia Andriamanitra mihitsy nanapa-kevitra hoe o raha lehilahy, dika teny ombona dia hoe raha olombelona, o raha olombelona mila manambady ianao. Tapa-kevitra fa tsy mety mihitsy raha tsy manambady ianao. Aoreno araka ny tenin'Andriamanitra tena hoe faharesen-dahatra araka n'Andriamanitra ny fanapahan-kevitrao fa iroso amin'ny fanambadiana ianao. Tsy hoe efa bebe ny taonako, nefa feno 12 taona tsy androko mihitsy izay ahatonga an'izay anarahana lalam-panjakana, fa satria nibitsika tamiko Andriamanitra, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainako. Ay, Andriamanitra no mila manapa-kevitra fa tsy tsara intsony raha irery aho, tsy tsara raha irery raha olombelona. Tsy hoe efa niarakela zany ka mahamenatra ray aman-dreny malala na ary tanora no irosona amin'ny fanambadiana, fanapahan-kevitra Andriamanitra. Tsy hoe koa hoe mandroso ny taona, efa lehibe ianao zao hoy ny mpanakanto. Tsy hoe efa samy miasa, tsy izany koa. Tsy hoe vita fianarana, samy manana vita fianarana moa ny sasany rehefa mamaky teny sy manohitra dia vita fianarana. Ny sasany tsy vita ny fianarana raha tsy HDR, tsy MDR akory. Dia zay vao mieritreritra hanambady, tapa-kevitra hanambady, fa tsy hoe vita ny fianarana. Tsy izay ny antony. Indraindray moa antony tena mahamenatra eo anatrehan'Andriamanitra dia hoe satria mitohy-jaza lay zatovovavy. Dia tereny-javatra zany ny fanapahan-kevitra. Ary io dia efa maharatsy fototra ny fanambadiana sahady. Tsy noraisina avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra fa vokatry ny fisian'ny olona ao an-kibo. Za tsy hoe nitereny-jaza, zazakely ve hibaiko anao olon-dehibe io. Any zany dia efa eritrereto tsara tanora malala fa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zany fanorenam-panambadiana zany. Décision an'iza, fanapahan-kevitra izy, nanery iroso tena voatery iroso amin'ny fanambadiana. Efa nytany pasteur mitohy-jaza ve nefa rehefa avy eo volana vitsivitsy otry dia manomboka amin'ny côte amin'izay zany pasteur tamin'izao reo natao mariage dia mbola mifototra amin'ny lainga ihany ny mariage nareo. Raha izay mantsynareo no niteny marina dia ozy hoe mibebaka, fa nydinganareo ny marina dia velona amin'ny lainga zany nitokantrano. Zany tsy hoe teto ihany vao volana vitsivitsy zay fa any misy zany. Dia aza mieritreritra hoe tokantrano tonga izy tokantrano vao raikitra ny ororo-tany dia kenao ary zaoko. Marary le tokantrano, marary le fitiavana. Fanapahan-kevitra tena miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Hoy ny mpandinika anankiray, ny lehilahy hoy izy matoa manapa-kevitra hanambady dia izao ny antony, fizaka izy.
vizaky ny raha ao an-trano izy ndraindraiky koa izy vizaka izy efa be dia be loatra nandalo teo anatrehany raha izany ho izy ny antony tsy ho lasa lavitra ilay tokantrano ho lasa mpanampy ilay nalaina vady ary mbola ho ampiana ndraiky akoha raha ohatra ka vizaka tamin'ny antony fahaviny vehivavy indray ho izy dia tia halala zavatra asa moa zavatra inona no tiany fantatra lina fa izao no ohatra vitsivitsy nataony lina izy mahita madama kely izay mafinaritra totra-paoketra manao kiraro tsaratsara metsena voaka maraina sy hariva maka mpianatra mba lina izy raha mba izaho mantsy ny ohatran'iny madama kely mitrotro zaza madama kely maka toerana eo aloha amin'ny fiara raha mba izaho mantsy ny ohatran'iny ndeha hanambady dia diso fanantenana izy fa napakevitra tsy niorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny antony tokana manosika andeha atao hoe manery mihitsy hanambady zany dia satria hevitr'Andriamanitra nahidina tao anatintsika tsiraray avy zany fanomezana voalohany nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona ny mariage io jereo tsara ny soratra masina fa nomeny aloha ny vady izay vao hoe manjaka amin'ny zavaboary efa teo reo fa nomeny aloha ny vady izay vao hoe manjaka amin'ny zavaboary fa rehefa mandinika soratra masina koa isika akoatran'izay voasoratra eto dia fitsinjovana ny lalantsika makao mifanjakan'Andriamanitra fanambadiana tsy hoe akory hoe tsy hoany izay tsy manambady dia tavelandro mopera tsia fa soratra masina dia manao hoe tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpijangajanga ny mpanao ody sy ny sisa araka ny Korintiana voalohany toko 7 andininy voalohany sy ny manaraka dia manambady ny olona mba hialana amin'ny fijangajangana moa dia hoe fiarahana amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny olona tsy vady ka mba ho fiarovana Paoly apôstôly no mampianatra ao mba ho fiarovana tsy hahalasana ny zanak'olombelona amin'ny fijangajangana aleo manambady ihany toy izay maimay izay ny amin'ny antony anankiray hitantsika eo amin'ny soratra mba tsy havery andalana antsika zanak'Andriamanitra ka hanaovantsika adaladala eo amin'ny fitondran-tena aleo manambady antony fanapa-kevitra anambady zany napa-kevitra anambady zany ny olona anankiray mbola mpitovo satria mahatsiaro izy fa tsy mety ny fiainany misy banga ny fiainany ka mila famena ny fahatsapana hoe misy banga fahabangany tsy tsara raha irery lehilahy dia mitarika fanetretena sahady hiditra ao atokantrano misy tsy feno mihitsy fa mila ny hanambady aho mba hafeno ady ianao ilay tsy ampy io zany no mitady ary manapa-kevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra mandray ny sitrapon'Andriamanitra hoe tena tsy tsara raha irery ka dia hanambady izay ilay voalohany ny fanapa-kevitra ao mihitsy no mialoha ny safidy ary ilay fanapa-kevitra dia tsy ianao hoe tapa-kevitra fa haya tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay fanapa-kevitra manendry anao mba tsy teneny hoe manery anao hanambady izay no mahatsara anao aza manontany rehefa avy eo dia ahoana zany tsy manambady tonga dia valiko misy nataon'Andriamanitra fanapa-kevitr'Andriamanitra koa ny ahatonga azy ionoka misy nataon'ny fiarahamonina ionoka dia avelantsika ny faharoa safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra raha nanaraka ny vakiteny isika manomboka ny 9:20 hatramin'ny 7:20 dia misy foto-kevitra anankitelo izay entiny vakiteny amintsika ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra lehilahy
dia natory izy dia nakana taolatehezana izy nanakombona no fosolony ny taolatehezana izay nalaina Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ary nentiny tany amin'ndra lehilahy. Izay ilay vaky teny ao. Ilay anankitelo dia ireto: nahasondritory, taolatehezana ary nentina tany amin'ndra lehilahy. Safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola manana havaly ianao amin'ny fanontaniana hoe fananinina no razafin-drakoto Erika no vadiko Andriano manana miarisoa, dia diso ianao. Tsy tokony hanana havaly misy fananinina koa ny olina ny vadiko e. Ny valiny tsotra dia hoe tsy hoe mystera zany zanako mopera fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Za mba naniry io loatra ohatran'izay na ohatrohatran'izay potainke fa nefa dia izy no nomen'Andriamanitra. Ianao mba naniry io loatran'izao, izy koa mba naniry io loatran'izao, mba antaniny hoe vada ohatran'izy ake mba niatretinao marianina ny fefenao loha izao. Tena hoe ao anatin'ny tsy fahatsiarovatena ary fanontaniana tsy hainao valiny fananinina ary nyty olona ity. Jiro ange ho vadinao kaikany hoe fananinina ary nyty olona. Fananinina ary nyty olona ity ny vady. Tsy manana havaly an'izany ianao raha tena niorina tamin'Andriamanitra fa ny valiteny dia hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny eo amin'ny famaranan'io tantara io dia hoy ny lehilahy hoe taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko, ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Dia tsy vetsovetsom-ponao zany, mety tsy vetsovetsom-ponao mihitsy ny tanteraka fa dia io izy io. Andriamanitra dia raintsika. Misy fitenena malagasy manao hoe tsy misy ray aman-dreny manino manolo-bato mafana ny zanany. Ary ny voambolana hoe sahaza dia tena manazava izany indrindra ao amin'ity andin-tsoratra masina ity. Mariana moa fa andin-tsoratra masina raisitsika araka ny liturjia fanorenana ny fanambadiana kristiana. Dia tena hoe ny sahaza, nilay mifameno aminao, ilay mpanampy tandrify no omen'Andriamanitra ho vadinao. Tsy azo ampiny io, tsy azo analana. Tsy azo ampiny io, tsy azo analana. Ohatra ny kiraro rehefa pointure ianao 37 dia aza dedadedaka anao 38 satria tsisy afa-tsiny tao abeoririka. Na hoe ao aloha fa andramako ihany fa rehefa mitatra ve ty 36 ty dia manino? Samy manaikitra daholo aloha rehefa diso ny pointure na diso nalalaka na diso tery, samy manaikitra ireo. Ny sahaza ry havana, safidin'Andriamanitra omeny anao. Tapa-kevitra, safidy, izay ilay fandehan'ny fanorenam-panambadiana, tsara fototra, tsara orina ao amin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpandinika anankiray hoe apetrao ny fangatahanao, asio maso-tsivana fa avelao Andriamanitra no tompony teny farany. Andriamanitra zany tsy manao hoe tsy ilaina manao maso-tsivana fa mba apetrao ihany olona ohatran'izao. Tsy miresaka lokon'ny kravatiny ianao fa olona ohatran'izao, olona ohatran'izao. Taovy tsipika eo na 50 mahery ary tsy maninona fa Andriamanitra mahita an'iny foana. Saingy izao avelao Andriamanitra no ho tompony teny farany. Io zany dia Maria na raha le teo fanapahan-kevitra dia safidy. Misy izay ny fiainan'ny zanak'olombelona mba tsy ny akamarony akory, tsy ny rehetra akory. Ity efa misy ire izy azafady. Izy andray ireny anarany hotononiko hoe alao atao hoe i Saoly e. Ity re Saoly Andriamanitra dia Saoly ny trotrotrona amin'ny tanana eo. Io izy Andriamanitra, leo mba izy ny vadiko. Fa ny tena fomba kristianina dia tanam-polo. Avelao any Saoly, avelao any i Solange, avelao any sy ny sisa. Fa io anao tanam-polo. Reo izy ireo
zay le teo a nytonononao anarana fotsiny tononony anarana fotsiny vitsika sy ny elefanta fa tsy hita zay ho vady sahaza Andriamanitra no nanolotra dia atsotsoa eo fotsiny izy amin'ny telefôniny or Solange or Saoly zay asa rehetrarehetra eo fa mba tianao ony zany hoe zay olona mitondra asa anara fanampina anara mba dia alahary eo ny asa be dia be tonotonony daholo fa Andriamanitra ihany no tompony fanapahan-kevitra farany le hoe manonona anarana nge dia tsotra ifandraiso izy ataovy namana fa tsy hoe ataovy amin'ny fanaovana azy atsotsoa eny ny anarana atsotsoa telefôna eny fa ianao raha vo hoe ataonao amin'ny fanaovana azy dia sahirana ianao raikitra eo amin'ny tananao eny dia ity efa hitanao ve Andriamanitra tsy safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra zany nasondritory tola tehezana dia tsy natao tany an-tampon-doha zany moa fanazavana mety efa entsika tamin'ny dinika mariage ho an'izay natao mariage tsy ny tany an-tampon-doha no nalaina tsy ny tany am-paladio hitsakitsahana tsy ny tany an-tampon-doha loloavina sy andrianina fa ny afovoany mba hifandanja dia izay ilay tola tehezana ny vady zany tsy natao hoe dia loloaviko an-tampony loha fa zarako azy nahazo anao ry vady malala na hitsakitsahako iny fa ianao no te ho vady koko fa tena hoe vady mifandanja tononkirany havatsika rehefa aveo zany vady mifandanja tena jereo mihitsy aizany tola tehezana dia mifandanja eo miralenta moa ny mpandinika anankiray fa tsy te hamoaka an'izay voambolan'izay zay zany ilay vady safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra tena tonga dia mifandanja aminao zany Andriamanitra no nitondra nentiny tany amin'ny-dra lehilahy nomeny anarana dia nentiny tany amin'ny-dra lehilahy hoe nomeny anarana dia nantsony tena vocation ako ny anambady any olona io nantsona anambady any olona io tena voantso aho ilahatra amin'ny olona io eo amin'ny alitara nantsona tamin'ny anarako a dia nentina tany amin'ny-dra lehilahy raha vehivavy zay ilay etsika Andriamanitra mitondra ndra vehivavy eo amin'ny-dra lehilahy zay a dia tena ilazana hoe tena avy amin'Andriamanitra ry zareo ny vady aza mivadika doha amin'izay hoe iza no mivadiko fa efa any izy efa any izy izy olona tena olona lasa gaiky mihitsy mandany vola be dia nareo le amin'ny radio vehivavy laharana fa zao fa iza koa moa mahita rereny ny fandaharan'Andriamanitra avelantsika any ianao lay na tsy ary fahabangana dia niombana fanapahan-kevitra tamin'Andriamanitra tonga miombana safidy amin'Andriamanitra tonga miombana safidy amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny lehilahy hoe itya dia taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy olona tena resy lahatra fa avy amin'Andriamanitra ny vady ary nomen'Andriamanitra io vady io safidy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena tanteraka amin'ny fahatsapana ny asan'Andriamanitra dia mifandanja ary tena ho tsaronao mihitsy hoe Andriamanitra nitondra azy eo tsy hitahita eo dia ho dry ary tonga eto ty olona ity fa hoana koa ary mifanenako tamin'ity olona ity mety misy fitaovana be dia be ampiasain'Andriamanitra ny fiaran-dalam-by hoy ny mpanakanto ny aza aminao hoe pastera ny toeram-pianarana ny toera- ,                                                                                                                                                y 'y 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 '
na ny fiangonana nahoana moa sampana reny fitaovana nampiasain'Andriamanitra ampiona ny olona manjary ho iray ao atokantrano dia manaiky izany sika ilay fiorenana araka an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra rehefa vita ilay safidy dia tonga amin'ny fanorena tokantrano mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra izay moa ilay loha hevitra. Genesis 2:4-20 dia ny dingana na ny antanatohatra lalovana araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fanorenana fanambadiana. Io ilay taridalana ao amin'ny boky fanofanana mariage FJKM afoizina amin'ny hoe 123. Ary ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ny Genesis 2:24 andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy ireo. Voalohany mandao any dada sy neny, faharoa mikambana, fahatelo nofo ray ihany. Niza nandalo teo amin'ny fanofanana mariage kristianina dia na mahatadidy tsara ny taremarika 320-123. Dingana voalohany izay ilay antanatohatra voalohany mandao any dada sy neny, faharoa maninona kambana vada, fahatelo nofo ray ihany. Nisy olona ve hiakatra eo amin'ny alitara tonga dia any amin'ny 3 maninona izy zany tonga dia grand écart be fa ataovy hoe tsy dia malefadefaka ohatran'io zany ny fandry ny tohatra fasahirana nefa dia miditra amin'izany fahasahiranana izany ny ndao mbo atao hoe vitsivitsy miditra amin'izany tonga dia 3 alo dia hita eo rehefa 3 dia ndao rangamba ikambakamba trano zay amin'izay vao hoe dadasiny eo ny eo tapa-kevitra izay vady dia tena maninona mihitsy mandingana ny fanorenana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy azo atao zany hoe 231 na ataovy ny inona ndika ny probabilité 321 231 ampifamady hoe fa tsy azo ampifamadiana io ny sitrapon'Andriamanitra ny voasoratra dia hoe mandao ny rainy sy ny reny kambana amin'ny vadiny nofo ray ihany fa tsy hoe anova baiboly mihitsy sika manomboka izao ary nofo ray ihany dia ikambana amin'ny vady andao ny rainy sy ny reniny tsia fanorena tokantrano fototra amin'ny tenin'Andriamanitra mandeha araka ny dingana voasoratra amin'ny soratra masina. Rehefa tapa-kevitra ianao nazava ny safidinao fa le aisa anankiray dia aoreny tokantrano ary mandihana araka ny sitrapon'Andriamanitra mitenena amin'ny dada sy neny mivoninahitra ny ray aman-drenao manajany rainao sy ny reninao dia ndana amin'ny tokantrano dia miraisa fandrinana dia manontany mihitsy indrindray efa mitoejaza mahafinaritra mihitsy le sasatsazany tonga dia mitsotra izay moa efa misy an'ity zazy ity sady tondrony ny kibony le raha tsy mbola hita akory ary dia teny ary efa tonga ny dinika amin'ny ray aman-dreny sy ny vahavolombelona o ray aman-dreny sy vahavolombelona fa taizakay mifandrina andreo fandrinan'iza ny natorindreo masika pastera mena mesa hoa tany ambody akondro nareo zany ka tena mahavariana mihitsy tompona ndraikitra le ray aman-dreny na ninontsika na ninona fa tsy hoe efa lehibe izy pastera nataony io dia vitany fa eo anatrehan'Andriamanitra raha ny fiofanantsika omaly dia tompona ndraikitra foana isika ray aman-dreny eo anatrehan'Andriamanitra andrapahafatsika dia tsy tafahala amin'ny faneken'ny batisika eo anatrehan'Andriamanitra
fa ny lalam-panjakana efa olon-dehibe izy mahalala ny ataony izy natrehan'Andriamanitra tsy afaka sika dia izay no hoe tena amariny mihitsy ny dia ho antsika efa tapa-kevitra ka manana safidy tandremisao diso zanatohatra hiakarana eo amin'ny alitary za manivaka fa vetivety ianao dia enjery ny soratra masina anankiray izay fototry ny fanorena tokantrano vakiana koa amin'ny liturjia dia ny hoe tandremo ny fanahinareo Malaki 2:5-10 tapany 2 sy ny 11 tapany 1 tandremo ny fanahinareo ary aoka tsisy amitaka ny vadiny fahatandrany fa alako ny fisaoram-bady ny olona manory tokantrano tsy horava dia ny olona miomana tsy sara-panambadiana amin'ny fanomanana ny mariazy dia tenenina ny mpanambady mba hanana fanapahan-kevitra matotra tsy hisaraka hiaina ny fanekena hoe hijanona aminao rery mandra-piavy ny fahafatesana araka ny Malakia 2:5-10 tapany 2 sy 11 tapany 1 tena voambolana mahery vaika mihitsy amin'ny tsy fitiavana no hanonany tompony hoe halako ny fisaoram-bady zavatra tsy tian'Andriamanitra tsy tiany mainty no hoe hisaobady ny zanak'olombelona indrindra moa ny zanak'Andriamanitra rehefa miroso amin'ny fanamasinana fanambadiana zany isika dia miomana tsy hisaraka afinaritra moa ny boky fanamasinana fanambadiana fa milahatra ao ny sary dia indraindray ianao rehefa manao asa pastoraly amin'ny fikoritana tokantrano dia latsa-dranomaso mijery ny sarin'izy roa indry reto moko misy tsy tana fa dia tonga any amin'le 700 miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny fisarahana fa dia nahoana loatra fanorena tokantrano mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra aorena araka ny Genesis 2:2-4 ny lalana makeo amin'ny alitary rehefa tonga eo amin'ny alitary ianao dia miomana tsy hisaraka io angamba ny mampahatahotra ny olona tsy hiroso amin'ny fanamasinana fanambadiana ary eo ihany nijanona soratra mba matahotra an'Andriamanitra dia izay ny tsy ekarana eo manampy anefa izany faneken'izany mba hiazonanao ny fahamasinana ny tokantranonao ny faharetany tokantranonao mandramaty rehefa tsy nanao an'iny izany dia efa miomana hisaraka raha vao misy ny kalakolao dia reto aray tongotro sy mivaliziko fa ny nanao mariazy dia mahatsiaro ny tenin'ny tompo hoe alako ny fisaoram-bady tsara fototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanorena tokantrano manaja ny Genesis 2:2-4 ary mahatsiaro sy miaina ny Malaki 2:5-10 sy 11 ny fahaefatra zavatra vitsivitsy ny tsy mpianaty fa marobe zany hoe fiaina tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra teo fanorena tokantrano mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra fa zao le fiaina tokantrano zany hoe ny andavanandrom-piaina tokantranontsika mihitsy no miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana araka an'Andriamanitra zany no iainana ao atokantrano santionany mijery miaraka amin'ny 33 manao hoe fitiavana mandrakizay no tiavaka anao izany no ampaharetako famindrampo ho anao nijaona 7:11 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny Korintianina 1:7 indrindra ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra mandevitra ny zavatra rehetra dia vakio ao fa ao le izy azontsika vakina manomboka eo amin'ny 14 hatramin'ny 15 mazava fa ny fitiavana raha soratra masina no miresaka dia Andriamanitra mihitsy
raha tena ny akentsika zany fa hiara-monina amintsika Andriamanitra satria nanoro tokantrano fototra amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia tsisy fitiavana mialefy na levina sy maty satria Andriamanitra dia velona hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Tsy resahana mihitsy zany hoe tiako dia lasa alako mandrakizay dia mifarana hatreo. Mpanakanto koa manana an'izany iry zany. Ny fitiavana araka an'Andriamanitra dia mampianatra koa ny tononkira 7:dimanjato manao hoe fitiavana rano velona loharano lalina. Loharano tsiritra ny fitiavana Andriamanitra izay mazoto manatona ny loharano tsiritra dia tsy horitrana ovinana ny fitiavana. Tena hoe fiaina tokantrano eniky ny tenin'Andriamanitra, eniky ny fitiavan'Andriamanitra. Tena hoe tenin'Andriamanitra izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra, zany no iainana ao atokantrano dia milomano tanteraka ao anatin'ny fitiavana ilay tokantrano. Ny faharoa dia ny fanajana ny fandriana. Zany koa dia fiorenan'ny tokantrano araka ny tenin'Andriamanitra. Misoratra masina anankiroa mazava be ao amin'ny Baiboly miantso ny tokantrano mba hanaja ny fandrian'ny mpivady. Hebreo 7:14 aoka nakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia elohin'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 1:7 izay fanatsika tamintsika teo mampianatra momba ny fanambadiana Paoly apôstôly ao amin'io tokony vakitsika zany Korintiana 1:7 zany. Ny andininy 5 dia misy fanafatra farany mihitsy aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'ny andro sasany fanekenareo ho andro ivavahana ihany. Raha tsy hoe anao tafika masina ihany zany tsy misara-pandriana. Ao koa fantatrareo fa rehefa manao tafika masina fiangonana na samy mandeha ary ny mpivady dia ary lehilahy ary vehivavy. Fa tsy izay mpivady tsy misara-pandriana rehefa tafika masina ary ny lehilahy rehetra ary ny vehivavy rehetra. Amin'izay ifanekenareo ho andro ivavahana. Mbola misy toyany kanefa rehefa tsy maharitra dia ndana ihany moa mindray fandriana. Zay ny toyany eo amin'ny 7 andininy 5 fa nitapahako amin'le tapany voalohany. Izany zany ravana dia milaza amintsika hoe aoreny tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanambadiana. Ty koa dia tsy piako. Efa mahery vaika loatra moa ny fandrarana raha mariazy. Na dia isika zanaky ny fiangonana aza dia roboka amin'izany. Ny fahamasina ny fandrian'ny mpivady dia manomboka eo amin'ny alina voalohany na avitan'ny mariazy. Dia izao dia tena mba ambony mpanambady mihitsy hoe vita ny mariazy izay natory teo amin'ilay espasy ihany. Fa mba azonareo tretana hoe mpivady firy zany nefa natory teo amin'ny fandriana io. Dia masina ohatran'inona moa zany ilay mariazy? Diso ny rehariantsika. Tsy haiko nitondra kitory dia nidapitany tarihana natary raha ohatra ka tena tsisy izay misy trihana. Efa avy eo anao mba mankalaza amin'ny izay indray ny reharea ao anatrehany tompo, mankalaza amin'ny zanaka aman-java anao tia fandriana ny rahana mivady natory voalohany tamin'izay vita mariazy. Dia efa fitaizana ngeza be zany. Izay tena sarotiny ny soratra masina te ampiorina ny fanambadintsika ho mafiorina tsara amin'ny resaka momba ny fandriana ny mpivady. Fa indrena malagasy ny riavana fa zao moa efa tsy zany intsony. Tsy azo kitikity alavitsy na ipetrapetrahana fandriana ny dada sy neny. Sa tsy zany ny tenen'ny dadabe anareo taloha. Fa zaoko eo daholo jery tele eo daholo tsy masina tsony. Fa manipika an'izany riavana ny soratra masina
ny fahamasinany fandrinany mpivady. Fahatelo ny fanompona, mbola ao anatin'ilay hoe miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Fiaina tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokantrano tena manompo an'Andriamanitra, mitombo amin'ny fanoloran-tena, mitombo amin'ny fahasoavana. Firy taona izao nareo mivady ny vita mariazy, na hoe ny vady ary teto amin'ny fiangonana, dia maninona izao nareo atao ve 20 taona ny vadiana ary, dia inona izao ny fanompona atao? Dia mpivavaka tsotra ka. Zay kosa efa mbobirao fa pastera za dehibe resaka. Zay mpikambana mafana fo ao amin'ny sampana zao. Zay tena mandroso fa izany ny tokantrano izay miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Fiaina tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokantrano mandroso amin'ny fanoloran-tena. Fa tsy hoe vita mariazy dia tsy hitatsony. Aizy nareo zao zay zao efa tiany. Tsy hitatsony. Ho avy zay pastera, ho avy zay. Tonga aloha tompo voagagy ianao. Tompoko mantsy mbola ho avy. Tena hoe mitombo amin'ny fanompona ka mitombo amin'ny fanompona fa ny fiaina tokantrano dia aorina amin'ny tenin'Andriamanitra, mitombo amin'ny fahasoavana. Fanoloran-tena tsy isa tokantrano, ampitomboy. Ny fanekena mariazy dia tena miorina amin'ny soratra masina. Ny vakiana teny am-piandohana ny Salamy 5:30 milaza ny aminy hoe Andriamanitra tena mahalala ny momba asianao amin'ny antsipiriany. Fiandohan'ny fanekena dia manao hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana zarahanina dia manaiky anao rahanina ho vadiko. Izany hoe ianao arak'izay fahafantaranao ny tenanao, tononao ny anaranao, fizinao zany, tononao ny anaran'ilay mpapakatra na ny apakarinao, fiziny zany. Fa zay hoe Andriamanitra mahafantatra be lavitra noho ianao any olona io, matoa Andriamanitra tonga manambatra nareo eo amin'ny alitara. Zay ny tsangovy. Aoreno amin'ny fahalalan'Andriamanitra ny mombanao sy ny momba ny vadinao ilay tokantrano eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa tsy hoe tena afa-po mihitsy fa zay herintaona ny arahana izay dia tena fantatra tsipiriany, tsisy miafina fantatra hatro amin'ny paosiko. Diso zany. Avelao izy ho fantarin'Andriamanitra, ho dinian'Andriamanitra, aoreno tsara amin'izany fahafantaran'Andriamanitra azy zany ny fiaina tokantrano. Mba tsy isiny hoe tsy nampoziko mihitsy ve ianao ty lava obe ohatran'io Zavansy hoe saka manafiko, zay ny tiako hiaviana. Mbola tsy vita ny fanambadiana dia afepena daholo no ho rehetra. Rehefa avy eo mandrangotra be. Ka tsy le hoe faux ongle akory ny tiana lazaina fa le ditra, le tsy fanjari-piainana nafenina satria teo apakarina na te ekena mba hapakatra. Dia avelao Jehovah ny andinidinika azy eo aoreno tsara ny fahalalàn'Andriamanitra azy. Ianao tompony mahalala, ianao tompony mahalala, fantatrao io fahasaza ho ahy dia ekeko zany. Vady araka ny fomba ny fanambadiana kristianina. Vady araka ny fomba ny fanambadiana kristianina. Io dia ialohavan'ny fanekena hoe manaiky ve nareo fa anaraka izay lazainy ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Io fanekena io zany dia mitarika antsika hiaina ao atokantrano amin'ny tenin'Andriamanitra, hamaky tenin'Andriamanitra sika, hianatra tenin'Andriamanitra sika, tsy sekoly alady ihany fa tsy pono manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana aza manao hoe tsy vity zany pastera, raha nanomboka sika tany amin'ny mariazy dia vity zany. Na koa mba mangalanga sady tionana tokantrano voalaza ao amin'ny soratra masina
atomboy amin'ny eny Adama sy Eva, lehilahy sy vehivavy voalohany. Ahoana le tantara? Tonga eo amin'ny Noa 7 mianaka, tonga eo amin'ny Abrahama, aseseo fa be dia be eo tantarana tokantrano. Misy an'izany ry izy ty lampirafesan'ny vadiny Iana, izy ny anaran'ny vadiny Iana, misy hoe peniny. Dia jereo tsara ao amin'io fanambadiany Samuel io olana ara-tokantrano ngeza be. Azafady Iana io nampirafesa satria tsy niteraka, fa izy ihany no tena tiany ny vadiny, fa le anankiray hafaria tsy dia tiany ny vadiny loatra, fa narary izy tsy mahinakanina izy, fa inona ny vahaolana? Tokam-bavaka izy. Izay ilay fiaina-tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena nanatona an'Andriamanitra izy, voavany olana dia teraka Samuela, fantatsika fa mpanompon'Andriamanitra, voasoratra mazava ao amin'ny Baiboly, nanositra ny Davida ho mpanjaka ohatra. Fanekena dia hoe manomboka amin'ity andro ity, ny fahadiovany tokantrano. Ny soratra masina dia mampianatra antsika andeha madio ao an-tokantrano. Maherisetra kely ny dinika mariazy ataon'ny paster. Raha ohatra ka atao mariazy ianao amin'ny 12 ora atoandro dia amin'ny 12 latsaka 2 minitra alefaso ny SMS hoe atretony amintsika amin'ny anankiray tary. Viteo tsisy resaka tsony, fa tsy hoe tonga ao an-tokantrano dia mbola hovaim-baka ny numéro de téléphone rehefa tsy mety le tarito. Trena amony tena velao amony tena any. Efa io no men'Andriamanitra. Dia resy lahatra amin'izany dia mizotra amin'izany manomboka amin'ity andro ity. Atokany ho an'ny vadinao ny momba anao rehetra. Atokany ho an'ny vadinao ny momba anao rehetra. Aza sina fanampinampy na naranalana tsony. Fa izay ny soratra masina. Fitinao amin'ny fanekena, na ina manjo atsika. Ny fitiavana dia tsy misy fetra na fatra, fa tena hoe mitobaka araka ny voalaza teo hoe loharanotsiritra ny fitiavan'Andriamanitra, na mitombo harena, na mihamalahelo, na finaritra, na maro, tsy miankina amin'izany ny fijoroan'ny tokantrano, fa miankina amin'Andriamanitra ilay fitiavana. Ho tianao sy hamelona anao io ilay any amin'ny Efesiana 5 io tapaka ampahany amin'ny fanekena io. Ho tianao sy hamelona anao ninina manjo atsika, hijanona aminao rery mandra-piaviny fahafatesany. Misy fanontaniany Sadoseo tamin'ny Jesoa tao anatin'ny herinandro masina. Misy vehivavy nanambady izy dia maty le anankiray, dia nanambady azy indray ny ray tapo tamin'ny anankiray, dia 7 rahalahy izy indray nanambady ny vehivavy io daholo. Dia vadin'izy izy zany rehefa amin'ny fitsanganany tena maty ry Jesoa. Tsy fahalalana ny soratra masina mahadiso hevitra anareo fa amin'ny fitsanganany tena maty dia tsy misy ampakanana mampakatra tsony toy ny anjely ny olona rehetra. Diso zany le tena ohatra ny anjely mihitsy le vadinao mariazy. Toy ny anjely tsisy ampakanana mampakatra tsony. Dia izao ararody dia ny ety tany zany ny fifankatiavana. Fa tsisy hoe ny an-danitra manao misimisy, tia aty dia ataovy izay tratra, tsy avo arak'izay faratampy ny vitanao ny vadinao, fa ny an-danitra efa olom-bo vonjy miderany any, fa tsy hany vo hoe anonitra ny tany ambonin'ny tany afaka mahafinaritra be aty an-danitra, tsy ataovy faratampy ny fitiavanao ny vadinao dia ny mbola velona ianao. Olay ray aman-dreny izay mampianatra hoe tandremo sao dia diso fandrayan'ilay teny hoe malala eo masoko ianao, dia eo maso ihany izy malala fa ny ambadika izy tsy malala. Reo ary raha fitinina
ny tsara fototra tsara orina araka ny ten'andriamanitra ho fanambadiana tsara fototra tsara orina araka ny ten'andriamanitra dia ireo efatra ireo voalohany a fanapaha-kevitra ao a iombona amin'ny fanapaha-kevitr'andriamanitra safidinao a miorina amin'ny safidin'andriamanitra ny fanorena tokantranonao a miorina amin'ny tenin'andriamanitra ny fiaina tokantranonao miorina amin'ny tenin'andriamanitra engany ry havana mba ho tokantrano tsara fototra tsara orina amin'ny tenin'andriamanitra ny tokantranontsika na izay efa ao a na indrindra izay mbola androso amin'izany